Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Rehefa tapitra ny tontolo andronao ka handeha hatory ianao, inona re ny lazainao momba ny tontolo andronao sy ny zava-bitanao e? Tadidio fa ny andro androany dia tsy hiverina intsony fa mivalona mandrakizay. Noho izany indrindra dia aoka ho tonga fitahiana eo amin'ny manodidina anao ianao. Aoka ianao mba ho namana fa tsy fahavalo. Ampahirezony eo amin'ny manodidina anao raha sendra kiva izy ireny. Manokana fotoana hikarakarana sy hanaovantsoa an'ny hafa. Manokana fotoana ho anao ihany koa. Ary aoka ny teny izay aloky ny vavanao, ho teny manasitrana fa tsy teny handratra ny hafa. Izao indrindra mantsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana amin'ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Fa na iza maniry fiainana sy tahahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy, ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa. Aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny Tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Fa ny tavan'ny Tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ary iza no nisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Petera 1:7-9 ka hatramin'ny 7:10. Amen. Fitsikina hazonao hanampina ireo malahy ampo ho azavelanao hangina azasina hoe raovina hamaivany zava-manjo rambola misy fitsikina hazonao hanampina ireo malahy ampo ho azavelanao hangina azasina hoe raovina hamaivany zava-manjo. Fa maro ireo miankaso mampirotsa trano maso sady mambangiry firifo ny tsikinao no aina toadony maraina sady fahanantenao maso ko azavelanao hangina azasina hoe raovina hamaivany zava-manjo. Tarika Louange de Lille. Aokaretsika ampomadio no atolotrao hanio hampahirireo reraka
fa naditsika indray nantefa rehefa hampimba hanefa solony ambetindresaka haokaletsika mpo madio no atolotrao hanio hampairireo reraka fanaditsika miantefa rehefa hampimba hanefa solony ambetindresaka fa maro irony akaso mampirotsa trano maso sady mambangiry firifo ny tsikinao no aina toado ny maraina sady fahanantenamna so ko aza velanao hangina aza sinao e ravina hamaevanony zava-manso AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana. falomeravantsika mpanaraka amin'ny fandaharana indray namanao Sabinarakotondranaifo. Androantsika dia hanao karazana godrogodro fa nataontsika androany zany dia afakely indray satria godrogodro vermicelle. Inona avy ara zavatra ilaina? Vermicelle atsasakilao. Vermicelle moa zany dia loatriny hoe karazana ohatrany hoe macaroni fa majinika kely. Dia mila rononontsika 2 litatra sy tapany. Mila siramamy tsika eran'ny boatina yaourt. Mila sira tsika rotsongo. Mila dibera afaka atao hoe menaka ihany koa. Raha dibera izy dia eo amin'ny 50 grama eo. Dia raha menaka izy dia eo amin'ny 3 sotro eo. Mila atody iray koa tsika dia mila tahona cannelle. Miaraka amin'ity godrogodro ity dia misy caramel. Siramamy 3 sotro feno. Dia rano 3 sotro feno. Mila lasitra ihany koa tsika na tsatokaty. Na zay zavatra tiantsika ame endrika an'ilay godrogodrontsika zany izay no ilaintsika. Ndao atsika ikarakara. Ataontsika voalohany zany aloha dia manao caramel. Afanaina ny vilany. Dia arotsaka avy hatrany ilay siramamy. Avela maimay tsara zany ilay siramamy Dia rehefa avy eo asiana rano. Dia mame rano ohatrany somary marron zany. Rehefa zany ilay loko tiana, ilay tiana amin'ilay caramel, dia araraka ao ny ronono. Avela angotraka. Zany hoe raha ohatra zany tiana hoe ilay godrogodro somary marron tsara, dia somary atao maimay kely zany ilay siramamy. Ame an'ilay loko. Arotsaka indray maintaona ny vermicelle, siramamy, ny sira, ilay sira rotsongo, ny cannelle. Rehefa voarotsaka dia arorona tsy miato mandra-paharitra an'ilay izy eo zany. Rehefa ritra tsara ilay zany hoe ritra trohan'ilay vermicelle ilay rano zany, dia esorina eo ambonin'ny afo. Esorina ihany koa ilay tahona cannelle. Izy mbola mafana iny dia arotsaka ny dibera efa voatetitetika na ilay menaka sy ilay atody.
Rehefa mirotsaka ireo dia vao maika arona mafy ifangaro tsara. Alaina le tsatokaty dia hosorana menaka kely dia arotsaka ifindra ao anatin'ilay tsatokaty izy. Ampidirina ao anaty lafaoro efa voafana mandritry ny 30 minitra. Eto antsika aloha amin'izy ity dia tsy maintsy mila lafaoro kely. Amin'izay zany mba mivoaka tsara ny endrik'ilay izy. Izay dia vita ny godrogodro vita amin'ny vermicelle. Dia mirary antsika zany ihinana finaritra indray. Nanolotra dia ny namana Sabina Rakotondranaivo. Mandrapitafy indray tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Miaraba sy mirarosoanao na manao kalebandretsikivy eto ampanolorana izao dinika ara-tsoratra masina izao. Asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa ny fahotana izay nampidiriny Satana teto amin'izao tontolo izao no loharan'ny fahoriana sy ny fijaliana rehetra. Fahavalo misaritava ny devoly. Noho izany misy olona maro manome tsiny an'Andriamanitra rehefa misy zava-doza miatra. Voala sarona mazava amin'ny tenin'Andriamanitra nefa ny momba n'io fahavalon'ny fahamarinana io. Voaroka avy tany an-danitra izy satria nikiomy tamin'ny fandaminana nataon'Andriamanitra na azira tetỳ an-tany ary mamitaka ny firenena rehetra. Apokalipsy 12:7. Ambaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny Jaona ao amin'ny 12 fa manana fahatezerana lehibe izy. Izao no voalaza. Apokalipsy 12:7. Apokalipsy 12:7. Ary noho izany faliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Ny fomba fiadiny amin'izany fahatezerana lehibe izany dia ny hamitaka ny olombelona, iombona toetra sy asa aminy, mba ho betsaka ny olona ho very miaraka aminy. Anisan'ireo fitaka lehibe ampiasain'ny devoly ny fanangolena ny saina. Ngoly ny sainy Eva rehefa noresen'ilay menarana lahatra. Niova ny fomba fijeren'ilay voankazo voarara. Hoy ny Genesis 3:7. Genesis 3:7. Aritandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo matsiriritra ampahendry dia nanotaza ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Notakonany saipetsy ny fahavalo ny tenin'Andriamanitra mazava hoe fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis 2:7. Genesis 2:7. Tsy mbola izany ve ny zava-misy ankehitriny? Maro ireo zavatra manakona ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Ny marimaritra iraisana, ny fomba sy fanao efa nolovaina avy teo amin'ny teo aloha fotsiny, ny kolotsain'olombelona. Rehefa ngoly ny saina dia tsy mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety, ny marina sy ny diso intsony. Mampitandrina antsika ny amin'izany amin'ny alalan'ny zanak'Israely Andriamanitra. Hoy izao amin'ny 1:2. Lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Amin'Andriamanitra dia miavaka tsara ny zavatra rehetra ka tsy mety hifangaro. Ny fahavalo ny mampifangaro zavatra mba tsy hahitan'ny olona ny mahasamihafa ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso. Ny devoly ny mahazo tombony amin'ny fampifangarona ny marina sy ny diso. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 20:7. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro ka hataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ilay Andriamanitra mpanome aina ve hankasitraka ny fahafatesan'ny olona? Tsia.
ny devoly ny mpamon'olona jao mazava mitenin' jesosy eto fa ny fivavahana mihitsy no ampidiran'ny devoly fanangolena avy amin'ny fampifangarona. Namela lesona velona ho antsika ny zanak'Israely fa izay ny fandrika nahatratra nyity vahoaka nofidin'Andriamanitra ety mandrakariva dia ny fampifangarona ny fivavahana tamin'Andriamanitra tamin'ny fanompo-tsampy izay niara-dalana mandrakariva tamin'ny faharatsiana. Sady tsy fony izy ireo Andriamanitra nefa koa toa nahitana tombontsoa ny fanompo-tsampy. Mahadomelona ny fanahy izany fihetsika izany satria tsy ahaizana mamantatra ny mety sy ny tsy mety intsony. Izao ny ten'Andriamanitra ho azy ireo sy ho antsika ihany koa. Aza mitondra fanatipona intsony fofona fahavetavetana amiko izany voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fihetsom-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina aroaro-paharatsiana. Ny voaloham-bolanareo sy ny fitaom-pivavahanareo dia ala ny fanahiko mahavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy aho. Raha mananty tanana ianareo dia hitampi-maso tsy hijery ianareo aho, enina dia manao vavaka be azy ianareo dia tsy haino aho. Feno ran'olona ny tananareo, misasay ianareo, diovo ny tenanareo, esory-tsy ho anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Mitsahara fa aza manao ratsy, mianarana ho ny tsara, dinio izay rariny, anaro ny pampahory, omeo rary ny kamboty, tsara ao ny adiny mpitondra tena. Tsy ireo fomba mpivavahana voatanisa ireo akory ny ratsy fa ny fampifangaroana azy amin'ny faharatsiana. Tratra ny devoly ny tanjony rehefa ngolo ny sain'ny olona tsy mahay manavaka ny marina sy ny diso. Tsy misy afa-tsy ny fanahy masina sy ny fandiniana ny ten'Andriamanitra no afaka mampifo ny saina ngolo toy izany. Izao nolazain'i Jesosy ny amin'ny asa ataon'ny fanahy masina eo amin'ny olona. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny tetikadiny devoly dia nikosoka ireo zava-dehibe telo ireo ao amin'ny saintsika mpanota. Andro lehibe amin'ny famonjena nefa izy ireo ary ny fiaikany mpanota no loalarana amin'izany. Firenena ny heviteny mpivavaka be ny Jiosy nefa dia magaga fa na Jaona mpanao batisa na Jesosy rehefa nitoroteny voalohany tamin'izy ireo dia nanao hoe mibebay ianareo fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Miantso antsika isaraka amin'ny fahotan'Andriamanitra satria tiany hovonjena isika. Aoka hoenona ny fanahiny masina izay mampafantatra ny marina sy ny diso ao anatin'izao tontolo feno fifangaroana iainantsika izao. Hivavaka hangataka ny fanahy masina isika. Rainay izay ny an-danitro, tena mila ny fanahinao izahay ampiaiky anay ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ampio izay tsy ho tafandromandry, tsy hanaiky ny fanangolen'ny devoly izay mampifangaro ny marina sy ny diso. Irao ny fanahinao hanampy anay hanavaka ny tena marina amin'ny fivavahana aminao ary omeo hery izahay ahafohy ny fanao ratsy tafiditra amin'ny fanomponanao. Aoka ny fanahinao no hitarika anay mba ho anisan'ny zanakao izahay hiara-ndova amin'i Jesosy izay ho avy tsy ho ela eny amin'ny raony lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Vavaku izao rai sutuni hanitra ankasitrahanao he malutumulutra urekamba hamindrao fu tumpu ohenuire izao vavaku izao sutuni hanitra ankasitrahanao he malutumulutra
shaurekamba amindrao fo na tsy mendrikao riray na tsy nankatoanao indro ao manatonanao ilay mpamonjia ombaraisoe ty fo mahantra mahonena mba diovy ho madio takanao. Tarika Jacqueline. Fitiavanay anao sy mpanao zao rehetra izao ny fahasoavanao natobakao ho aminay he isauranay anao fa bereo so natolotrao ko fankasitrahana traiwanao lavony fonay satria anao lairay piayana indro izahay mihirilay fitiavanao tsy novomaliany ho mandrakiza. AWR téléphone 034 06 797 62 fanirikure Jeso miaramoninaminao ao aminilay fonenantso namboarinao azo antokany ho avinay ampelatananao so eny antraondanitra feno hafalinany fona iobihikaoe aleluia osana deranay mandrakizay anao ry tompo lay nanavotrana so eny andraondanitra feno hafalinany fona iobihikaoe haleluia hosana deranay mandrakizay anao ry tompo lay nanavotrana. Sautralaza wana feon'ny piaino feon'ny piaino faly miaraba antsika mpanaraka ny radio feon'ny fanantenana ny radio feon'ny fanantenana na ny radio adventiste iraisam-pirenena ho antsika izay mbola tsy mahalala dia radio iraisam-pirenena arabaka teny izy ity mandrakotra an'izao tontolo izao takan'ny BBC sy ny RFI sy ireo radio iraisam-pirenena hafa takan'izany koa ny radio Vatican fa ny mampiavaka azy dia no izy mampiasa teny pirenena be dehibe radio anankiray iraisam-pirenena fa teny pirenena be dehibe indray ampiasainy mihoatra ny 30 mba ahafahana manatratra olona marobe izay tsy miteny afa-tsy amin'ny fiteniny ary na mahay teny pirenena hafa azy izy ireo dia mahakasika ny fony kokoa
ny teny mifanaraka amin'ny kolotsainy. Ara-baiboly raha teo zany araka nyvoalaza ao amin'ny apokalipsy fa hotoriana amin'ny fokom-pirenena ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Isaotra an'Andriamanitra fa misy vokatra mahagaga mihitsy ary tsy araka ny manaraka azy maneran-tany vokatry ity radio ity. Izay moa dia fitaovana ihany fa Andriamanitra no tompony asa sy mahatonga n'ireny vokatra ireny. Dikan'izay vonahitra ho azy rery ny vonahitra ny aja ny saotra mandrakizay ary misaotra anao zahay fa mivavaka ho an'ity asa ity satria tandindomindoza isan'andro izy ity. Manao ny fomba rehetra Satana hanapotehana azy kanefa Andriamanitra no mifehny zavatra rehetra indrindra fa ny asany. Miaraka aminao an-trano moa anatin'izao fandarana feo ny mpiaino izao ny namanao Elion Andriamitanso. Efa antonany maro ny rahantsika teto kanefa ny asan'ny tompo tsy misy fetrany. Miaraka eto sika mandra-pahatonga ny fotoana tsy hafahana mitory ny filazantsara intsony. Hanaraka fijoroano vavolombelona manokana isika amin'ity anio ity. Olona jamba no hampahery atsika. Tsy iza fa ny namana Gervais zany any amin'ny faritra Ambatondrazakany. Hampahery atsika izy gaga ianao hoe maninona ny jamba no hampahery ny mahiratra ary hampahery ny jamba tahaka azy koa. Tena mahafinaritra ny fampaherezana hoentiny dia tianay ho zaraina aminao satria nampahery anay dia inona fampahery anao. Fa mialohan'izay dia hanaraka hira anankiray isika. Antokopihira antsany avo. Swanam
miarabantsika mpiaino manaraka ny radio adventiste maneran-tany. Efa nisy fotoana nandalo tamin'ity toerana tia nijoro vavolombelona. Ankehitriny mbola miverina indray ako hitondra izay mba valikafatra avy amin'Andriamanitra nampitaiko tamin'ny toerana tsiraray nisy ahako. Fa mialohan'izany te hiresaka aminao mba hanazava ny fahatsapako nandritra ny fotoana nanaovako an'ilay asa fanompoana ny zarako izay mahasoa avy amin'ny tenin'Andriamanitra naparitako tamin'ny alalan'ireo fitaovana kely mba nentiko nampitaiko tamin'ireo namana fianakaviana, ireo mpiaramonina manodidina sy ny lavitra ihany koa. Amelohan'izany dia hanazava amintsika amin'izay ohatra tsapako voalohany fa isika mpampita hafatra dia manana tombontsoa manokana amin'izay zavatra tsy nieritreretintsika na tsy nieritreretintsika hoe ho tafitako ve ty hafatra ty, fa rehefa mifantoka amin'Andriamanitra tsika dia hainy ny manova ny fotsika ho fo tena vonina handray ny hafatra tiany ampitaina, ka tsy misy fisalasalana, tsy misy tahotra fa ho tafita tokoa izany. Izay ny zavatra tsapako voalohany. Anambara amin'ireo namana misalasala ako raha nisy fotoana nizara takela antsoratra mampita ny fanazavana ny tiany bokyny apokalipsy izay mifehy ny afatry ny anjely telo dia mantany ny olona satria ny tena moa anatin'ny tsy fahatanterahana ara-pahasalamana to masarika ny olona ihany mandray an'ilay afatra to misy ny tena hoe milobava mihitsy hoe to nisy fahatairana tatoango satria zava-dehibe loatra zao ataonao zao ka mahafinaritra ny ataonao rehefa dia tohizo fa tena manohina anay na varimbariana ary zay tany aloha. Ka io zany tompoko tsy misy hoe fahalalana na fahaizana avy aty anaty fa mametraka ny fiainantsika operan-tan'Andriamanitra tsika dia izy malala ny fomba ampiasanantsika amin'ny fotoana rehetra. Rehefa mangataka aminy tsika ho tonga fitaovana dia izy ny sarika atsika amin'ny alehantsika rehetra hoe zao no faniriana, zao no sitrapoko dia ho tanterahany tokoa zany. Ny mpampita hafatra dia tahaka ny reny le fitaovana ampiasain'ny mpanakanto reny. Misy le antsoina hoe mediator ho an'ireo mpanakanto amin'ny fitendrena zava-maneno tendritokana amin'ny gitara ohatra. Ny mediator dia zavatra kely tahaka ny abeana angofo nankibe, zay ny abeany. Iny ampiasain'le manampahaizana mpanakanto mpitendry tokana amin'ny gitara dia rehefa mitendry izy malakilaky be ny fitendriny dia manaitra ny mpijery le tena hoe voasariky ny fomba fitendry tokana zany. Amin'izay fotoana zay tsy le mediator mahazo tehaka na mahazo rakoraka fa lay mpitendry dia ny zavatra ataon'ilay mpitendry rehefa vita ny lanonana aprimy le mediator ary tsy asehon'ny olona kory le mediator hoe tinga ny nampiasaiko teo fa raha tsy manana ny tia dia tsy kinga ny tanako fa raha mampiasa ny tanako fotsiny misy zahatra banga ao, misy zahatra tsy tena tonga lafatra. Dia ny mpampita hafatra ny tenin'Andriamanitra dia somary misy itovizana saingy tsy mitovy ny vokatra. Ny vokatra tamin'ilay mediator mpitendry tokana amin'ny gitara dia ho an'ilay mpitendry fotsiny, fa le mediator aprimina ny anaty posy na atao manana endrika peratra dia atsofoka eo amin'ny tanana dia tsisy pahita, tsy misy voninahitra, tsy misy sakafo, tsisy ninina iny fa dia amin'ny fotoana tsy karany ambony setra dia aprimina ny anaty vata. Kanefa rehefa very mediator iny dia tadiavin'ilay mpampiasa azy, iny manome azy ho voninahitra. Ho atsika mpampita hafatra indray dia zao zavatra tsapa zany ty, sy ho atsika efa mifantoka amin'ny hoe fanarahana ny ten'Andriamanitra. Rehefa voaraintsika ny ten'Andriamanitra dia azava amintsika kokoa le izy, satria tsika zany rehefa mampita an'io hafatra io dia tsy tahaka le mediator raisina amin'ny tanana hoe ohatra ny abean'ny angofo nankibely izy fa itsika no mahazo ny tombony. Andriamanitra mitazona atsika mampiasa amin'izay tiany hitondrana atsika fa tsy izay tiantsika akory. Fa rehefa mampiasa atsika Andriamanitra ny tombony tadiavina ao atsika dia ny ahavotra atsika
satria isika zany le ohatrany hoe médiateur bénéficiaire ozy izy ny teny vahiny mialatsy indrindra am'le fomba fiteny na hoe mpampita hafatra mandray ny tombony any aoriana fa tsy androany akory na manana fitaovana takininina sika hoentina mampely ny tenin'Andriamanitra na taratsasy tsara tare io na fitaovana manahoana io tsinotsinona reny fa tahaka ny tenantsika ihany nanamboarana an'ireny ohatrany nanamboarana Andriamanitra atsika dia tahaka an'ireny ihany koa fa ny vokatra mbola tsy eto akory mety falitsika mampiasa an'ireny fitaovana reny fa mandalo ihany reny mbola ho levona reny dia tsy eto ny andrandrayntsika fa any amin'ilay fotoana aorian'ny asa fanadiovana izay ao ataon'Andriamanitra amintsika manontolo ka isika zany le médiator hafakelytsika tsika tsy le hoe ampirimina anaty paosy rehefa vita ny ilana azy fa isika no mahazo ny tombony mahazo ny fiainana mandrakizay eo akavanan'ilay ray ilay nampiasa tsika ilay miara-miasa amintsika satria tsy tsika akory no hoe tompony tenina mpitaina fa izy saingy isika mitango ny vokatra fa tsy hoe tsy ho hitany ilay naniraka atsika akory manainga atsika zany tsy ho kivy fa mbola mamafy foantsika reny zavatra ataontsika reny dia famafazana reny ary ny akantsika ny voafafy dia tsy avy ao amintsika fa avy amin'ny ray ihany inona moa le fitaovana voalohany nampiasainy ahafahantsika mandray ny semansa na ny ambeoka dia ny baiboly zay ninona boky kely ampiasaintsika akoatra amin'ny baiboly ka hoe mampita ny afatr'Andriamanitra tsika raha tsy nisy ny baiboly tsy nisy reny na mampiasa taratasy tsika na mampiasa stylo na mampiasa ordinateur na misy inona ka raha hoe fanompona an'Andriamanitra ny ataontsika raha tsy nisy ny baiboly tsy nisy reny nizanizy atsika atia orina fototra amin'ny fitaizam-ponoana misy atsika tsirairay avy amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy raha tsy nisy ny baiboly tsy nisy ny teteza mita napita ny afatr'Andriamanitra hatrany ambolohany ka nankaty fa ainy nampiasan'ny olona nanoratra tao anatin'izy ireny zay le fomba fiasan'izay tsy midika akory zay fa hoe ny olona napita ny afatra tany aloha dia tonga dia azo antoka na hoe afaka mirere mbola tsy afaka mirere izy fa mbola mandalo ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fijeriny ka tsika koa tsy tokony hoe afaka tonga dia manabaty be olona raha misy ohatra hoe araka ny fijeritsika olona heverintsika ho tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsika tsy malala ny ao am-po tsy miloaka n'ireny olona reny amin'ny fotoana farany izay mety tsy ho hitantsika akory fa androantsika miresaka amin'ilay olona tsy resy lahatra izy fa vita ny adiditsika androany afaka herinandro afaka ray volana mety tsy tsika mamarana ny fampitanany afatra fa mety olo-kafa dia amin'izay fotoana izay tsy ho gaga atsika raha tahian'Andriamanitra ka mba eo akavanantsika indray andro ka ho hitantsika an'ray re olona reo ary dia hitenitsika ao anakapo hoe saotra an'Andriamanitra fa tonga ty lera namana fa tamin'izahako nandresy lahatra anazy dia tena tsy hitako izay azo ambara zavatra mety hitranga zay fa ny adiditsika dia mampita foana tsika manan'Andriamanitra nanomeny zanany ho tonga nofo afaka mahatsapa ny manjoantsika raha tsy mahatsapa ny manjoantsika izy amin'ny alalan'ny nofo sirahany ahoana moa ny fomba amonjeny atsika satria izy mahatsapa ny fahoriantsika inona ny antony avy aiza ary inona ny tokony atao dia izy no afaka mifehy antsika satria izy mahalala ny momba antsika zay ilay fahaizan'Andriamanitra izay tsy takatry ny olombelona ary tsy vita ny olombelona zay dia ny aina nofo aman-draty ety an-tany izy mahatsapa ny marary mahatsapa ny antsoina hoe fahoriana ary vonona nandray ny fahotantsika na dia tsy mpanota ary tsika satria raha tsy raisy ny fahotana ahoana ny fomba andevonana an'iny dia zay no antony natonga azy ny baby ny fahotantsika navesatra taminy izy saingy maivana tamin'ny fotoana namonjeny atsika teo amin'ny hazo fijaliana nanombona an'ireo fahotantsika ireo ny lojika tiana resahana eto dia zao misy ireo manam-pahaizana tany aloha tamin'ny vanim-potoana tany aloha elabe tany araka ny tantara dia raha miresaka amin'olona manana ny fahalalana ny tena
dia tsy samy resaka mikasika an'andriamanitra fa rehefa manam-pahalalana be ny olona anankiray ara-taratasy dia manomboka matsatso ny finoana an'andriamanitra. Taty aoriana rehefa manaraka amin'ny fandaharana amin'ny onjapeo ohatra hoe ny advantista maneran-tany dia betsaka ireo fijoroana vavolombelona sy ireo tantara mivaingana amin'ny alalan'ny fikaroana ataon'ireo teknisianina sy ireo mpikaroka fa arakaraka ny sy ny fandrosoana dia nisy ireo ny kiry hikaroka ny any amin'ny farany ambony any. Arakaraka ny fikirizana nataondry zareo manomboka resy lahatra zareo na dia nampiasaina ara ny fijery lavitra teleskopa farany lehibe ao anatin'ny vazantany efatra dia mahatsapa ry zareo hoe misy zavatra mbola tsy takatry ny fahalalany, misy zavatra mbola tsy takatry ny hoe manam-pahaizana azy eny misy mampiasa hatramin'ireny hoe satelita reny. Avy amin'ny fampiasana an'ireny voame maharesy lahatra azy ireo ny nataony any no maharesy lahatra azy ka mamerina azy amin'ilay tena tompony hoe tena tsy tongatonga ho azy zao tontolo zao fa nisy namorona. Etona zany dia ampasahina ny ilazantsika fa na ny zavatra lojika ara tsy voafehin'ny olombelona voafehin'Andriamanitra. Ny lojika zany manana tompo fa tsy misy lojika raha tsy misy ny Andriamanitra. Inona ny zavatra horesahana raha ohatra ka tsy misy Andriamanitra? Raha tsy misy ny zavatra miforonony, avy amin'ny zavatra foronony ange nisy ny lojika e. Fa rehefa tsy misy ny zavatra miforonony dia gina tsika tahaka an'ireny teboka reny. Fa amin'izao tsapa hoe misy ny fahamarinan'Andriamanitra dia ilay fahamarinana no mifehantsika satria Andriamanitra no fahamarinana. Zany hoe ilay marina zany dia tahaka ny teboka ngezabe anankiray dia ny fisitsika izay feheziny ary nasaro-piaro azy. Ary rehefa nasaro-piaro anazy dia tsy navotsiny tokoa nge mandretsika amin'ireny namana mpitoroteny ireny hoe azony natao ange amorina damasieva hafa fa tsy nanao an'izany izy fa ny alanenina zay ny amin'izay tsy teny ho very foana ny efa notoloran'ny fitiavana voalohany dia mialanenina mandrakariva izy ka ny zavatra rehetra mitranga rehetra leo le miaina amina lojika tany aloha efa manomboka resy lahatra fa efa tsy zantsony fa efa nisy namorona ny zavatra fa tsy hoe tongatonga ho azy akory. Zay no ilazana fa hoe na ny lojika raha misy tompony ary Andriamanitra afaka mibaiko ny lojika. Ny nanamaina an' Jesosy an'ilay ravina aviavy dia tsy mampino kanefa izay le izy hoe na ny lojika raha manaiky azy misy tompony zany lojika. Manarak'izay mba te hiresaka aminao ihany koa ny tenako amin'izay mba anjara kely ahafahako hoe fomba fandiniako an'le boky ny Joela toko voalohany manomboka amin'ny 7:10 eo. Te hiresaka aminao hoe fahatsapako an'izany hoe inona moa zany ny sakana amintsika satria manambara ny teny ao hoe ko aoka ny olona rehetra halady iaino malaiky teny malaiko tezitra fa ny fahatezeran'ny olona tsy maneho fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, tsy maneho, tsy mampiseho, tsy mampanao ny marina eo amasin'ny voarin'Andriamanitra zany tsika rehefa ao anatin'ny folentika. Ao amin'ny Salamo 4:4 mitezera fahazamanota ary mandehana ny mpandrinao ka mangina. Ny fahanginana zany tsy misy fandavana avy amin'Andriamanitra tsy tokony atao fa rehefa fantatra fa marary loatra ny fo tsy zaka ny zavatra ataon'ny hafa amin'ny tena dia aleo mangina dia mandinika aloha hoe inona moa natezitrahako satria raha avy hatrany dia mivatravatra ahako dia hiteniteny foana dia anotahako amin'ny zavatra tsy voafeny vavako akory dia tsy miseho marina zany satria anandra-tena ahako hitsara ny hafa ahako na le hoe anao arak'izay fiheverako mitsara arak'izay fiheverako na le manao jugement hatifa
tena eloka goavana eo anatrehan'andriamanitra zay zavatra zay zay le hoe tsy maneho ny marina eo anatrehan'andriamanitra. Ny fahatezerana zany dia anisan'ny zavatra ilana fitandremana mafy hoe inona moa le matezitra dia nahoana no tezitra. Fa rehefa tezitra zany tsika dia leo mangina aloha dia mandinika marina hoe fa inona ny zava-nisy dia ahoana zany no fipetrany, dia ahoana zany ny tokony atao. Fa raha viatrahantsika dia mivatravatra dia tsy isy fifandraisana ara-dalàna eo fa ifamaly eo foana dia tsy ampiseho voninahitr'Andriamanitra mihitsy zany fa manao izay mampalahelo an'Andriamanitra. Dika zay ny fotsika dia anisan'ny zavatra mila tandremana indrindra satria ny fo efa voasoratra fa ao no tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina, izy ihany no afaka mitoetra ao. Fa raha ny fiheverantsika ny ampitoerantsika ao anatin'ny foa dia zavatra hafa ny aseho ka mila fehezina tsara ny teny aloako ny vava, ny fiheverana, ny fanehoana momba ny tena, ny fihetsika, fomba fiaino, ny fomba fijery. Tsy voafehintsika ireo raha ohatra ka maloto fo itsika, raha mitanam-po itsika, be alahelo, be lonolony. Zay no antony ilahtsika ny fanahy masina hitoetra mandrakariva ao am-potsika. Aloha no tezitra tsika dia zao no tsara ho fantaritsika hoe anavy ny foko. Zay aloha voalohany indrindra. Alohan'ny tezitra tsika dia tadidio ny ten'Andriamanitra hoe tepoli ny fanahy masina amin'ny fotsika. Ka raha mametraka ny fiheverantsika mialohan'ny fanahy masina ao am-potsika isika dia hiteniteny fonitsika dia aneo fahatezerana tsy mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mampiseho ny fahamarinana eo mason'Andriamanitra zay. Dia anisan'ny zavatra ilana fitandremana mafy ny fampiasana ny fo fa tsy anjarantsika io fa efa misy tompony io ary tokony ho haitsika ny miantso azy isan'andro amin'ny fotoana arak'izay mamety amin'ilay afatra manao hoe mivavaha ary aza mitsahatra, mivavaha mandrakariva. Manafatra foana ny ten'Andriamanitra hoe mivavaha. Zay no antony ifampiresantsika aminy isan'andro dia tsy ho adinontsika ary tsika tsy manadino azy fa izy foana ny tantana ny fiainantsika satria izy no hery sy fahefana maharava ny haiziny faharatsiana, izy no fahazavana tokana fa tsy misy mazava mihoatra azy. Izy no fiarovatratra atsika amin'izay fahavalo ka tsy misy fakapanahy, tsy misy sakana rehefa miaraka aminy aoriany mandrakariva itsika. Tsy zavatra hafa ny eo alohantsika fa tsy maintsy ny fanahy masina ka tsy adinontsika no miantso azy amin'ny fotoana rehetra. Dia raha misy zavatra zany manafitoina dia aoka tsy ho adinontsika zay afatra zay hoe aniza ny foko zay fotsiny ihany dia fa anisany anankiray ampy afahanao hoe manana antoka faratsapako hoe aniza marina ny foko dia aorian'ny mandrakariva ka tsy tokony hisaraka aminy, tsy tokony hirehare amin'izay atao anaty koa fa misy tompony eo. hinoko fa tafita tamintsika ny afatra nentiny namana Gervais izay tsy vahiny eto amin'ny onjam-peon'ny radio adventista iraisam-pirenena intsony amin'ny sampana teny malagasy fa mamangy antsika matetika aty izy rehefa tonga aty Antananarivo. Raha manana fijoroano vavolombelona ianao aza misalasala miantso anay amin'ity larana telefona ity. Ny fijoroano vavolombelona mantsy dia matanjaka lavitra, mahery vaika lavitra no mitoroteny satria zavatra ny ainana mihitsy no resahana fa tsy zavatra ny anarana fotsiny. Ka dia asaina ianao mba handray anjara fa misy akony be dehibe amin'ny olona maro ny fandraisanao anjara. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Eto am-pamaranana dia misy fanontaniana anankiray izay tsy maintsy valianay hoe ahoana tompoko fa misy hevitra mifamoafoa be dehibe mikasika ny hoe
fanajana ny noely rehefa tonga ny noely sy ny sisa. Valiteny azonay omena dia izao a raha ao amin'ny baiboly dia ekenay eto aty, fa rehefa tsy ao amin'ny baiboly a dia tsy natao ho anay izay ary tsy natao ho anao ihany koa. Izay ngamba ny valiteny tsotra omenay a, fa manaraka isika dia mbola hiditra miatsipiriany kokoa makasika an'ireny fanontaniana sarotra ao amin'ny baiboly ireny na fanontaniana sarotra amintsika ny mandray azy satria fampianarana voizina amin'ny fomba samihafa eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ny fanontaniana faharoa dia manao hoe inona no asanao ao amin'ny AWR amin'izao fotoana izao. Ampanetretena no iresahana aminao a, ilazana aminao mivaliny tsotra, miasa amin'ny consultant ny AWR amin'ny foibe maneran-tany aho, fa aty amin'ny faritra Afrika sy indrindra fa aty amin'ny Océanie Indien zany a no iasako. Misy tetikasa manokana ataon'ny AWR zany a, dia ny manatanteraka an'izany indray zany zao no asa ataoko projet manokana tahaka ny hoe fananganana radio, fanofanana sy ny maro hafa. Izay ngamba no ela fa dia manao mandram-piona vetivety indray ny namanao Elian Andriamitansoa sy ny namana Nartina tery amin'ny lafiny teknika. Mandram-piona tompoko. Andaure au yasa sakaiza babu fuani Jesu yasare fanda de utara ka shavu kache Andaure au yasa sakaiza babu fuani Jesu yasare fanda de utara Siavukache Famaru Perewasamianti Defuazilambulambandi Miasari namako Nyanyane Jesu Antokbir Irakniava Anusbe Ouest Amitanyasanampanumpuni Fitaurina mako Nyasani Jesu Perewasamianti Defuazilambulambandi Miasarina mako Nyanyane Jesu Zay lay monjany fanantinana Ianao nunantsuni Amitanyasanampanumpuni Fitaurina mako Nyasani Jesu Nyasani Jesu Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Manasanao iaraka aminay mandritra ny minitra vitsivitsy anohy ny fianarana ny amin'ilay fifanandrinana lehibe. Ny amin'ny fifikiran'ny mpanavo fivavahana tamin'ny soratra masina no lo hevitra odinitsika anio. Asainy ianao naraka izany hatramin'ny farany. Manahoana ny fandraisan'i Davida ny tenin'Andriamanitra? Nanahoana ny akon'izany teo amin'ireo mpanavo fivavahana? Ary tokony hanahoana izany eo amin'ny fiainantsika ankehitriny? Andeovaka itsika reto andininy nalaina tao amin'ny Salamo 110 reto. Salamo 110 andininy 700 Endreny amamin'ny teninao raha andramako. Mihoatra noho ny tantely ato ambavako aza. Ny didinao no nazahoako fahalalana. Izany no ankalako ny lalapitaka rehetra. Andininy 700 Salamo 110 andininy 700 Raha mbola tsy nazava ratsy aza ny andro dia nitaraina. Ny teninao no andrasako. Inona koa no ambarany andininy 220
Salamy 8:12 faly ahy no ny teninao tahaka ny mahazo babobe. Ny baiboly mifototra ny orenan'ny finoan'ireo mpanavao fivavahana sy votoatin'ny fampianarany. Takatr'izy ireo fa ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maritra, araka ny voalazan'i Petera 1:17 no teo an-tanany. Sarobidy tamin'izy ireo ny voambolana tsiraray avy. No atanjahana ny finoany ary no avoazina ny herim-pony raha namaky ny tenin'Andriamanitra sy nino ny teny fikasana izy ireo. Manamafy izany ny teny nosoratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny bokyny Tanamasoandro ny fahasalamana takila 1:7. Hoy izy: toy izany koa ny amin'ireo teny fikasana rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Miteny amintsika tsiraray izy amin'ny alalan'ny reny, toy ny miteny mivantana ka ny feony tokoa no rentsika. Ao amin'ireo teny fikasana ireo no azahoan'i Kristy mampita amintsika ny fahasoavany sy ny heriny. Ravin'ny hazo izay ho fanasitranana ny fireneny ireny. Raha raisina ka tsakotsakoina izy ireny, dia manjary tanjaka ho an'ny toetra mampanahy, anentana sy hanoana ny fiainana. Tsy misy zavatra hafa manana hery manasitrana toy izany. Tsy misy zavatra hafa afaka izary herim-po sy finoana toy izany ka hanome hery mamelombelona ny tena manontolo. Hevery reto soa entin'ny soratra masina eo amin'ny fiainantsika reto. Mitondra fifaliana mampisava ny ala helontsika izy. Fanantenana ao amin'ny fakivitsika, fahazavana ao anatin'ny aizina misy atsika, mitaridalana antsika ao anatin'ny savorovoro izy, manome toky antsika ao anatin'ny fahaverezan-kevitra, mitondra hery anampy amin'ny fahosantsika ary fahendrena ho an'ny tsy fahalalantsika. Rehefa misaintsaina ny tenin'Andriamanitra isika ka matoky ampinoana ny teny fikasany, dia ampatanjaka ny tenantsika manontolo ny herin'Andriamanitra mpitondra fiainana, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-pihetsepo, na koa ara-panahy. No fenoan'ireo mpanavao fivavahana soratra masina ny sainy. Niveloman'izy ireo ny teny ary maro tamin'izy ireo no namony ainy noho ny fifikirany tamin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba toetran'ireo kristianina ireo ny tsy rotitra na tsy miraika na manao raina azy na maneho fanoloran-tena ivelambelany. Fantany fa raha tsy miaraka amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra izy, dia tsy hatohitra ny herin'ny ratsy mirohotra hamely azy ireo. Ny fanirian'i Jean Wycliffe, iray tamin'ireo mpanavao fivavahana, dia niandika ny baiboly amin'ny teny anglisy ahafahan'ny olon-tsotra mamaky sy mahatakatra izany. Ary satria no raharany lalàna izany, dia nitsaraina izy noho ny finoany ka voahelika ho faty amin'ny maheretika azy. Nandritra ny fitsarana azy dia nanao antso avo i Wycliffe. Hoy izy: araky ny hevitrareo, iza no hidinareo? La hiantitra efa eo ambaravaram-pasana ve? Tsia, fa ny fahamarinana izay mahery noho ianareo ka haresanareo. Nalaina tao amin'ny boky Wily, boky 2, toko 17, izay voarakitra ao amin'ny herin'ny fanandrana ihany koa, takila 2:20. Tanteraka ireo teny Wycliffe faran'ireo rehefa nampisava ny aizin'ny vanim-potoana tena-tenany ny fahazavan'ny fahamarinan'Andriamanitra. Azo antoka fa efa imbetsaka ny soratra masina no nampahirenao tao anatin'ny fotoam-pitsapana. Aza adino ireny fotoana ireny fa hampahirenao amin'ny ho avy ihany koa. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manome fotoananao amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.